Miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'ity vidéo ity. Androany isika dia hijery ny fomba nanaovana an'ity effet ity sady fampiarana kely an'ireo vidéo efa hita teo aloha. Voalohany ary sokafantsika ilay sary. Dia veroyantsika ilay kalika eto amin'ity cadenas kely eto amin'ny ankavanana ity. Dia dupliquentsika ilay kalika. Clic droite dia dupliquer le calque na CTRL J. Masikentsika ilay kalika kopia eto ambony amin'ny ity maso eto amin'ny ankavia an'ilay kalika ity. Créer texte isika, alaitsika ny outil texte. Somary ataontsika lehibe CTRL T dia sotomintsika eto amin'ny sorin'ilay texte. Dia ataontsika somary ampovoany avadikintsika objet dynamique ilay textentsika. Clic droite eo amin'ny kalikan'ilay texte dia convertir en objet dynamique. Dupliquentsika indray ny kalikan'ilay texte, CTRL J dia afindrantsika eo ambanin'ilay texte d'origine ilay texte copie. CTRL T dia ampidinitsika eto ambanin'ilay texte ilay texte copie eto amin'ny plan de travail. Clic droite eo amin'ilay texte dia ataontsika symétrie axe vertical. Eto amin'ny plan de travail, clic droite dia misy an'ity misokatra aty dia symétrie axe vertical aty amin'ny farany ambany ity. Somary akarintsika kely ataontsika midona amin'ilay texte eo ambony. Rehefa vita izay dia CTRL T ihany clic droite eo amin'ilay texte, cliquentsika indray ny perspective. Sotomintsika eto amin'ny zorony ilay texte hanomezana an'ilay effet ao anaty rano. Ahenontsika ny opacité an'ilay texte. Eto amin'ny texte copie ihany isika no miresaka. Kalikan'ny texte copie dia eto ambony ankavanana eto opacité ataontsika 5%. Rehefa vita izay dia ahenontsika ny luminosité an'ny kalikan'ilay sary eto ambany. Miditra ato amin'ny onglet image, réglage, teinte et saturation. Ataontsika -70 ny luminosité an'ilay sary. Validentsika amin'ny OK. Asehoantsika amin'izay ilay kalikan'ilay sary kopia ilay ilainy masikentsika tamin'ny voalohany dia mi-créer masque décrétage isika, izany hoe ampidirintsika ao anatin'ity texte d'origine ity ilay kalikan'ilay sary ety ambony, ilay kalika kopia izany. Clic droite créer masque décrétage. Dia ohatr'izao ny résultat final n'ilay izy.